Lakitra izay ihany fa eo anivon'ny orinasa kosa indray izy ity eo anivon'ny sapatrara amsahana ny etra avy eo amin'ny ministera ny fitantanam-bola izany dia nikarakara faninanana tournoi interbâtiment izay moa no anarana nomeny izy ireo izay ireo sapatrara maro eo anivon'izany etra izany no milalao eny amin'ny kianja sentetika eny Talatamaty Amboninambo eny izay aharitra ray volana moa ity faninanana ity. Manomboka omaly sabotsy tolakandro teny amin'ny kianja sentetika Talatamaty Amboninambo ny faninanana baolina kitra lolovololona 7 faninanana eo anivon'ny samy mpiasa ny sapatrara ny etra ity faninanana ity. Tournoi interbâtiment izay no anarana nomen'ny mpikarakara azy. Viatsikana namana, viatsikana namana. Tanjona direction générale des impôts zany atao anatin'ity hetsika izay ataonay ity dia ny unité ny firaisan-kina dia ny fifanampiana ary indrindra ny ahazoana fahasalamana izay ny tena zava-dehibe. Iza no afaka mandray anjara n'ilay faninanana zany eo anivon'ny mpiasa rehetra ve sa manana kara-pilalaovana ihany koa? Eto aloha zany dia ny atao anatin'ity tournoi ity zany dia ny eto Antananarivo aloha zany no tratra dia natao le hetsika ho an'ny bâtiment rehetra eto Antananarivo zany hoe izay eto amin'ny bâtiment eto Antananarivo zany dia niazahana nampidirina tao anatin'ilay tournoi io daholo. Tsy midika akory zany hoe tsy eo akory le périphérique fa raha nisy olona zany sendra manam-panidinana anao sendra ohatra hoe mandalo vacances dia afaka miditra amin'ny ekipa hafa izy fa mitondra ny badge fotsiny mampiasa ny hetra anazy. Ray volana eo faharetan'ilay faninanana ahoana ny fandaminana natanterahana izay ray volana izay nefa niasa ihany koa eo. Niasa ihany koa eo dia ny izy zany ny fomba nanatanterahana anazy zany dia nizaraina poule roa le ekipa efatra isaky poule dia mifaniana daholo le poule dia ny roa mivoaka ao anatin'ilay poule ao anatin'ilay match telo anina dia ireo no manao manasa-dalana ny amin'ny zoma fahaefatra dia ny finale ny sabotsy. Nisy antony manokana ve ny safidiana ilay isaky ny zoma ihany no milalao? Nisy antony manokana ilay izy satria ny safidiana aloha ilay zoma hariva satria efa akaikin'ilay izy zany nangatahana tamin'ny alalana tamin'ny tare jeneraly dia izay no andro azo tamin'ny ekipa valo no mandray anjara amin'ny faninanana izay nozaraina vondrona roa ka ao amin'ny vondrona A no misy ny tranobe ny etra etsy Antaninarenina Mandrosoa ary Anosy 67 hektara. Ao amin'ny vondrona B kosa misy an'ny Faravohitra Tsimbazaza ny ekipa mitambatra Analakely Ambohimanarina Ambohidratrimo ary ny ekipa fahaefatra farany dia andreo manodidina ny velana Antananarivo. Lalao efatra no nitanterahana ny sabotsy teo ka toy izao no vokatra tamin'izany. Ny DRCF DGI sy ny SPC niondrika tamisa ray no telo nanoloana ny Ditex ny SAEF. Fihaonana teo amin'ny SBI sy ny DFP kosa dia niondrika tamisa mavesatra tamisa 515 ny DGE CFI Itos. Fihaonana teo amin'ny DPR sy ny DRI SRE voalohany dia nivoaka nandeha teto ny DPR tamisa 9 ny CFI CF kosa indray dia nandresy ny CFI DLFC tamisa 15. Ireo zany nivokatra tamin'ity andro voalohany ity. Itoy isaky ny zoma hariva ny faninanana izay aritra ray volana eo nidingany ny fanitsanana eny amin'ny kianja sentetika Amboninambo Talatamaty any.